tsy takatry ny sainay tokoa ny fitondranao ny fiainanay. Ry Jesosy Kristy tomponay io, ary matetika dia mitondra anay amin'ny lalatsakotra ianao hanehoanao ny voninahitra ao. Mazana nefa dia noho ny tsy fahalalana ny sitraponao dia indrisy miemotra izahay, manome tsiny anao izahay, ary maro aminay aza no indrisy miala aminao. Nefa misaotra anao izay fa mamindra fo sy miantra ianao, ary mitaona anay amin'ny mazaka ny fitiavanao isan'andro hiverenanay. Ary misaotra anao fa ny fotoana toy izao izay arahanay aminao toy izao isan-taona izao dia fotoana izay hamerenanao anay aminao. Tsy mba fanirianay na herinay na fahaizanay mandamina ny fotoana anay ny andro androany sy izao isan-taona izao, fa ianao manamboatra ny zavatra rehetra, miasa amin'ny zavatra rehetra mitaona anay eto amin'ny tomponao masina. Ary misaotra anao izahay, ry Jesosy Tompo, satria efa nandinika anay ianao ka mahalala anay, ka tianao no ny anala anay amin'ny endrika fahababoana rehetra amin'ny fiainanay. Dia ny fanainao masina ara hiasa hanome anay finoana velona aizanay matoky ny tenao, mba tsy alamaina eto izahay, fa andray ny areny ny fahasoavanao sy andray ny valim-bavaka rehetra izay omenao anay isa minitra, isa tsekondra. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay no anarianay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay fampaherezantsika amin'izao atoandro izao dia hitantsika ao amin'ny Jeremia 7:20, ny 10 ka hatramin'ny 14. Jeremia 7:20, ny 10 ka hatramin'ny 14. 1:20 ny 10 hatramin'ny 14. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'i Jehovah: rehefa tapotra ny 70 taona ny amin'ny Babilôna dia mangy anareo aho, fa ho tanterahako aminareo ny teniko tsara, ka hampodiko amin'ity tany ity anareo. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny andro farany. Ary antso ahy ianareo ka handesy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha hakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Eny ho hitanareo aho, ho Jehovah, ary ampodiko amin'ny fahababoana ianareo ka angoniko avy amin'ny firenena rehetra sy avy amin'ny tany rehetra izay nandroako anareo, ho Jehovah, ka ampodiko amin'ilay tany efa nanolorako anareo ho baboina. Ray maso no manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny antony korotana amin'ny fiainan'ny olombelona dia ny tsy fahatokiana an'Andriamanitra. Raha vao miala ao anatinao ny tsy fahatokiana an'Andriamanitra dia mikorontana ny ao anatinao, mikorontana ny manodidina anao, mikorontana ny zavatra rehetra rehefa tsy eo ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ny fialana amin'Andriamanitra koa dia tena olana be hatramin'izay, namoronana izao tontolo izao hatramin'izao dia mitondra olana ihany koa izany. Tsy vitan'ny nofontsika izay malemy mihitsy ny manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fikasan'Andriamanitra ary ny fikendren'Andriamanitra amintsika. Tsy vitan'ny ity nofo malemy ity. Izay ataon'Andriamanitra aza dia ny manatona antsika mandrakariva amin'ny alalan'ny teniny. Ary tsy hoe manatona antsika fotsiny amin'ny alalan'ny teniny izy, fa miasa ao anatintsika sy amin'ny zavatra rehetra manodidina antsika. Na dia ny zava-dratsy aza dia ain'Andriamanitra mampiasa ny zavatra eritreretintsika ho ratsy hahatanteraka ny fikasany. Ary izay no hitantsika eto amin'ity Jeremia 7:20 ity. Hitantsika manomboka amin'ny 10, ilay fahababoana 70 taona, ilay eritreretina hoe ratsy. Nefa hitantsika eo amin'ny 10 hoe hevitra hitondra fiadanana izany, fa tsy loza. Ny nofo miteny hoe loza izany, fa amin'Andriamanitra fiadanana izany. Eny, ny antony fikendrena sy hieveran'Andriamanitra antsika dia ny ananantsika finoana velona na dia ao anatin'ny zavatra sarotra sy mafaitra indrindra azy. Eo amin'izany indrindra no hahitantsika ny aren'ny fahasoavany. Indrisy tsy mahay mandray izany
ny akabeazan'ny malagasy. Raha misy tanàna be fiangonana nefa dia Madagasikara. Raha misy firenena be mpivavaka dia Madagasikara. Ary ankehitriny nefa dia firenena faefatra mahantra indrindra eran-tany izy. Izany indrindra nahaza ny Israely eto amin'ity perikopa anjarantsika ity fahantrana. Adi-tsaina ny tanin'olona any tsy afaka mivavaka ao amin'ny tempolo intsony tahaka atsika izao. Sy tamin'ny coronavirus tsy afaka mivavaka ao an-tempoly, mafy izany. Kanefa raha mijery ny tantara faharotoko fahaenina amin'ny telopolo isika dia mahita ny antony fahababona nahazo azy. Hoe inona no nahatonga an'io zavatra io? Inona no nahatonga ny olona io dia eo amin'ny tantara faharotoko fahaenina amin'ny telopolo isika no mahita an'izany. Dia zao ny lehibe rehetra teo aminy nampisorona sy ny vahoaka koa dia nanao izay mahadiso indrindra sy nanao izay fahavetavetana eo amason'Andriamanitra. Raha piaritsika amin'ny fiainana ankehitriny izany dia ny mpitondra fivavahana tahaka i pastora, ny vahoaka dia nanao ny tsy fanao. Ary marihana moa fa ny vahoaka Israely ane dia mpivavaka hatrany an-kibon-dreniny. Ary hitantsika fa nanao ny andininy faefatra ambin'ny folo, nanao nandoto ny tranon'Andriamanitra. Andininy faefatra ambin'ny folo, ny omeny ny irak'Andriamanitra, nanao tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra. Dia ny zavatra anseho tonga ny fahavalo, nandorony manda, nodorany tempoly, ny mpanjaka anankiray teo any mipitsiry ny masony dia nentiny babo tany aminy. Leo jerentsika ity toko fahasivy amby roapolo ity, Jeremia toko fahasivy amby roapolo ity. Ity Jeremia toko fahasivy amby roapolo ity dia taratasy nosoratana ho an'ny babo voalohany tany Babilôna. Zany hoe nisy andihana fahababona nisy intelo ny taona ny sesany fitondràna azy ireo nakany Babilôna ka ny andininy voalohany no nahazo ity teny ity. Tamin'ny 570 sy 500 izany fanaovana sesitany voalohany izany, ka ireo manamboninahitra sasany ary ireo everina fa ny tana tsara ny fivavahana io andefasana itaratasy io. Ny fanaovana sesitany faharoa dia tamin'ny 570 sy 500 melohan'i Jesosy, izay nitondrany ireo manampahaizana sy ireo lohany teo amin'ny Israely. Ary ny farany dia tamin'ny 500 ireo mafiatoka miaraka amin'ny mpanjaka Zedekia no nentina farany. Araka izany ity Jeremia ity toko fahasivy amby roapolo ity dia epistily nosoratana eo an'ireo nitana hiany ny fivavahana tamin'Andriamanitra. Dia tsy dia niorom-pinoana loatra azy izy ireo. Ary ny antony nanoratana ity io boky io, ity andininy fahasivy amby roapolo ity toko fahasivy amby roapolo ity, dia hilazana fa tsy mandainga Jehovah Andriamanitra fa izay lazainy dia tanterahany. Hitantsika moa fa eo amin'ny andininy fahafolo no milaza izany eto amin'ity perikopa ity. Fa raha mipetraka kely eo amin'ny toerana nahazo ireo olona ireo isika dia zao. Toa tsy mampahery loatra ilay teny hoe 70 taona eo amin'ny andininy fahafolo io, satria na dia tsy dia mazava loatra ary ilay 70 taona dia ela be ihany zany fahababona 70 taona izany. Ary raha mitaonako izany no mieritreritra hoe ho babo 70 taona dia makivy ihany zany satria ho faty anentan'olona aho zany. Raha ampilarina amin'ny Salamo fa 70 dia 70 taona ihany tsina no iainantsika eto amin'ity tany ity. Mety akivy ihany zany raha ohatra ka mipetraka eo amin'ny toerana ireo olona ireo sika no omenana izany tenin'Andriamanitra izany, ary toa fandatsana ihany zany hoe tapitra 70 taona vao ho afahana. Ohatrany hoe maninona tsy afahana zao dia zao, fa ho afaka ihany fa mbola fotoana ela. Kanefa ity andininy faha 1 eto ity dia mampahery loatra, satria eo amin'ny andininy faha 5 hatramin'ny 1 dia mahazo tsara ny tenin'Andriamanitra fa na dia babo azy izy ireo, dia Andriamanitra no manome fiadanana azy dia fanomezana tanimboly sy fivelomana taranaka ary fiarovana. Satria tany amin'ny toerana io zareo rehefa nahazo izany teny fikasana izany dia mbola nahazo tanimboly, fivelomana, taranaka ary fiarovana. Ny hoe izao mahalala ny hevitra everako anareo dia midika tsotra hoe izao Andriamanitra misaina, mieritreritra mafy, manana fikasana aminareo. Ka rehefa Andriamanitra no lazaina fa mahalala, dia izy ilay mahalala ny fahalalana rehetra, tsy voafetra tahaka atsika. Izy ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Ka raha somary tononina ny fomba mahitsy ny andininy faha 1 hoe izao mahalala ny hevitra verako anareo, dia izao notoyany,
izao mahalala ny hevitra iverako anareo, manana fikasana matipaitra ho anareo, izao manana drafitra ho anareo. Ary mihoatra lavitra noho izany ilay tenin'Andriamanitra hoe izao mahalala. Raha misy sy miteny izany dia Andriamanitra tenany mampatsiahy antsika Andriamanitra amin'izany. Fa mahalala ny zavatra rehetra izy. Tanteraka izy ary tsy misy diso ny zavatra ataony. Ary izany dia fikasana efa matipaitra ilay fahababoana 70 taona. Fikasana matipaitra ny nandefasany mpaminany. Fikasana matipaitra ny nanorahany any Jeremia. Eny tsara lavitra noho izany ary mampahery atsika fa fikasana matipaitra no atin'ireny zavatra manahirana amin'ny fiainanao reny. Fikasana matipaitra ny zavatra miseho amin'ny firenentsika. Mahalalantsika tsara sa hitantsika ny asa lehibe an'Andriamanitra. Mahalalanao tsara hoe izy io Andriamanitra mitondra ny fiainanao io. Hahafantaranao ilay teny hoe antsoy aho dia ho valiko ianao. Antsoy aho dia ho valiko ianao. Indray tamin'izay mbola nianatra teny amin'ny STPL. Tena alefa nitale STPL. Nandeha tany Antsirabe zay dia nitondra moto moa. Dia rehefa avany dia somary alina ny andro. Dia rehefa eo an'elelena Antsirabe sy Betafy dia maty le moto. Velomina fa natosika fa pastora anankiroa moa zay tamin'izay. Natao zay azo natao fa dia teo nisakanana ny tomobile hoe mba eto zay natao zay azo natao adina ray taty aoriny dia hoy izy mantsy le namako ndao ary vavaka. Dia rehefa aveo dia mivavaka izay velomina le moto velona. Ka le fikasan'Andriamanitra amintsika riavana dia zay ny hananantsika fifandraisana aminy ao anatin'ny zavatra ohatr' izany ka ahitantsika azy. Ary mino afa ireo olona ny olompinoana tany Babilôna na dia babo azy izy dia niaina toy izany na halala tsara hoe iza io Andriamanitra mitondra azy io. Abrahama dia natakatra izany fisainan'Andriamanitra izany. Izany planin'Andriamanitra matipaika taminy izany ka izay nahatonga azy hoe rainy mino dia no ilay tenin'Andriamanitra hoe afeniko amin'ny Abrahama va zay ataoko. Hitantsika amin'ny Genesis 7:12 rehefa handringana ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra dia tsy nafeniny tamin'ny Abrahama izany fikasany izany. Toy izany koa izao, toy izany koa ianao. Raha manana fifandraisana tsara amin'i Jesosy isika dia mahalala ny hevitr'Andriamanitra. Tsy mbola ampy 70 taona izay ny fahaleovan-tenan'ny firenentsika. Kanefa dia 70 taona tany Babilôna no lazain'Andriamanitra fa hevitra mitondra fiadanana. Koa aza kivy re kristianina malala mitaona ny malagasy mibebaka Jesosy. Eny Jesosy mihitsy no miteny aminao hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fa ny fanontaniana mipetraka aminao dia hoe matipaitra ve ny fahatsapanao ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao? Fa raha matsapa ianao fa matipaitra ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao dia tsy leo mivavaka ianao. Mifona amin'ny tantaran'ity tantara anankiray ity. Tamin'izay nianatra tany amin'ny STPL dia mivavaka maraina, mivavaka atoandro, mivavaka hariva dia samy eo daholo zany ny pastora. Mivavaka maraina, mivavaka atoandro, mivavaka hariva. Tapitra ny tapa-bolana dia hoy ilay mpianatra pastora anankiray ny atiako vavaka foana. Tsy nahatratra ny taona faefatra izany olona izany. Ka aza manao ianao amin'ny fiainanao hoe efa leo vavaka foana amin'ity fiainana ity. Eny tompoko izany ny fiainana. Vavaka foana aiza ny alehan'ity firenena ity zao. Resahana no hoe laïcité de l'État. Tsy ilaina izany mivavaka izany any amin'ny androm-panjakana sy ny sisa resahana izany. Ary misy milaza hoe tsy ilaina izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra manao aza mamono olona, moa ve tsy feno famonoan'olona ny firenentsika? Ny tenin'Andriamanitra milaza hoe aza mijangajanga, moa ve tsy feno fampirafesana ny firenentsika? Ny tenin'Andriamanitra miteny hoe aza manao Andriamanitra hafa fa izao ihany, jereo ny alehany nefa ahilika Andriamanitra. Akizany ravana dia tsy mety misy diso ny fitondran'Andriamanitra anao. Tsy nanao erreur izy, ny antso anao, ny fidy anao ry mpiandry.
tsy misy fahadisoana mihitsy amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao io, na dia amin'izao azy ianao dia mitaraina mafy, ahoan'ity zavatra ity hoe, ahoan'ity olona ity e, ahoan'ity zanako ity e, ahoan'ity vadiko ity e. Tsy misy fahadisoana mihitsy io fitondran'Andriamanitra anao io. Rehefa manao zavatra misy précision ny mpanao informatika, dia misy hatramin'ilay atao hoe nombre d'or, izay ahitana hatramin'ny 0 sy taremarika misy aotra folo aty aoriana, na ataontsika na décadécimal ny filaza azy. Ny fisian'ny fahadisoana amin'io, amin'ilay binaire sy zavatra atao io, dia mety hihitsoka ilay zavatra mandeha amin'ny solosaina io raha misy fahadisoana ny kajy atao. Ry havana, tsy mila machine calculer, tsy mila ordinateur, tsy mila android Andriamanitra hatateraka ny fikasany aminao. Misy mathématician anankiray malaza be atao hoe Pascal. Izy moa no niatomboan'ny nazahoantsika ny machine calculer io rangahy atao hoe Pascal io. Fa nefa randranamana dia namony tena. Dia nareo moa natonga anazy namony tena, satria nisy fahadisoana nataony tamin'ny kajy nataony dia diso ny fikasany. Ka izay ny antony natonga azy namony tena. Gavana, tsy mitondra antsika ho amin'ny famonotena ny fitondran'Andriamanitra antsika. Tsy mitarika antsika amin'ny famonotena ny zavatsarotra mianjady amintsika, fa maika aza mitondra antsika mifikitra aminy. Satria hitantsika eo amin'ny 12 ny vokatra tsara ny fahababoana. Ny vokatra tsara entin'ny fahababoana dia zao: ary antso ahy ianareo ka andesy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Eto dia manamafy ny 12, mampiariary fa ilay fiara mandeha amin'ny Jehovah Andriamanitra no tena mitondra fiadanana. Arak'izany dia tsy miankina amin'ny fodiana avy amin'ny fahababoana no mitondra fiadanana, fa ny firaisanaina amin'ny Jehovah Andriamanitra, ny fankatoavana ny teniny, na dia anentan'olona azy. Ny dika teny amin'ny Baiboly tranainy be atao hoe 70, rehefa adika io 12 io sy 10 io 12 io dia zao manitsy hoe: ary antso ahy ianareo dia hiara mandeha sy mankato ahy, hiara mandeha sy ankato ahy, dia hiaino anareo aho. Rehefa ampitahaina amin'ny Isaia 50:12 zany dia hita fa niotan'ny Israely no tsy hainon'Andriamanitra azy. Tsy mahafaly anao ve zany re kristianina malala? Tsy miankina amin'ny zavatra ivelany, tsy miezinezina ny fiadanantsika, fa miankina amin'Andriamanitra ihany. Te hanana fiadanana marina ve ianao? Dia hoy ny testamenta taloha ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika: mpanolotsaina, mahagaga, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay andrena ny fiadanana. Ary hoy Jesosy: izao ny voaloboka ary ny raiky ny mpamboatra, ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamody esoriny, ary ny sampana rehetra eo amiko izay mamoy kosa dia amboariny mba hamoy bebe kokoa. Amboariny Jesosy ny fiainantsika mba hahatonga antsika hamoy bebe kokoa raha mankato azy isika. Ary izay nena lazainy 17 hoe: hitady ahy ianareo dia ho hitanareo akatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Hita eo amin'ny 17 ito no ahitana ny votoatin'ny finoana marina, dia ny fivavahana sy ny fitadiavana ary ny fikatsahana Jehovah Andriamanitra. Ao amin'ny Salamy 7:30 dia ahitana an'ireo baby tany Babilôna izay mikasaka an'Andriamanitra sady nalahelo mafy ny tempolo. Eto ary dia hita sady azo ampitahaina tsara amin'ireo seho amin'ny Baiboly fa raha misy mampody ny sain'olombelona hitady an'Andriamanitra dia ny fahoriana izany. Koa ny zavatsarotra eto an-tany dia tsy ratsy velively raha mino ianao. Ny ady politika, ny ady manodidina anao, ny zavatra ratsy rehetra dia ratsy ny fiheveranao ny sainao azy, fa amintsika mino kosa dia manakaiky an' Jesosy isika amin'ny fotoana toy izany. Ary izay ny antony fanevana izao isa-taona izao, izay maharesy dia hotafiana lamba fotsy, izay maharesy ao anatin'ny ady sarotra mitana ny finoana an'Andriamanitra. Tsy marina arak'izany ilay teny hoe: rehefa naona ny vatana dia mivezivezy ny fanahy, fa toa arakaraka ny fisedrana sy ny fahoriana mahazo ny nofo, dia lasa mikatsaka
ny mikatsaka an'Andriamanitra ny olona indrindraindrindra ny mino. Hitantsika izany ohatra izany amin'ilay tantara ilay zanak'Adala fa ny anoanana sy ny nanany hanina fihinany kisoa no napody ny sainy. Re kristianina malala, mampody ny sainao ve ny fahoriana sy ny fijaliana ary ny fahasarotana amin'ny fiainanao sy eto amin'ny firenena sa vao maika nampihemotra anao? Hitantsika eto fa te hampody ny saintsika Andriamanitra, te hanome antsika fiadanana izy amin'ny alalany fikatsahana azy. Jesosy tena ny aza milaza hoe maka ny esa ty amika anareo miasa fatratra sy mavesatretana fa izao hanome anareo fitsarana. Koa ny olana, ny fahazaran-dratsy, ny fahalemena, ny geza samy hafa, ny tsy fahampiana dia ento eo amin'i Jesosy, satria hitady ahy ianareo ho izy dia ho hitanareo ao koa katsao aho e. Araka izany, inona aza ny zavatra tokony ataonao? Inona ny fiapetra raisina raha tianao Andriamanitra ka manana fikasana tsara aminao, te hanamboatra ny fiainanao, ka dia hoy ny tenin'Andriamanitra aminao, katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisana akaky finay masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy ty tompony fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.